androany a te hiresaka aminao an'izany famonjeny zany zay eo am' jesosy, te hiresaka zany fanafany zany zay eo am' jesosy, fa tsy misy famonjena fa tsy eo am' jesosy. Ary na iza ianao tongeto, na ho tianao na tsy ho tianao dia tsy maintsy ho avy ny fahafatesana, na ho tianao na tsy ho tianao dia tsy maintsy ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, ary tsisy afaka miala amin'izany. Eto amin'izao tontolo izao no misy afaka miala amin'ny fitsarana, eto amin'izao tontolo izao no misy afaka miala amin'ny aretina, eto amin'izao tontolo izao misy afaka miala amin'izay resaka fanenjehana azy noho ny famarirana izay nataony, satria miainao anatin'ny kolokolo izy, miainao anatin'ny sisiboly izy, miainao anatin'ny tsy maty manoto izy. Eto amin'izao tontolo izao no misy an'izany, fa eo anatehan'Andriamanitra dia voalaza fa Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana fa izay nafafony olona mihitsy izay. Ary izay rehetrarehetra nataontsika na tsara na ho ratsy dia mbola hotsaraina, ary tsy misy miafina na filoham-pirenena na mpitondra fanjakana na mpitondra fivavahana na olon-tsotra na iza dia samy andalo eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra avokoa, ary ho adinina amin'izay rehetrarehetra natao, ho adinina amin'izay rehetrarehetra notenenina, ho adinina amin'izay rehetrarehetra tao akoho, ary tsy hisy afa-miala ny amin'izany. Ka raha tsy niavana tamin'i Jesosy Kristy ianao dia fitsarana ho fanamelohany zany, fitsarana ampidirana anao ho an'ny zaza mandrakizay zany. Fa raha niaona tamin'i Jesosy Kristy ianao dia hoy ny voasoratra hoe izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina fa tafafindra miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Fiainana mandrakizay dia ao am' Jesosy any. Aza variana re olona, aza variana amin'izay fiainana mandalo izao, aza variana amin'ny azakazaka eto an-tany, fa homany ny mandrakizay ianao, homany ny mandrakizay ianao. Fa ny eto an-tany 70 taona 80 taona raha tahiny mateza, ary rehefa aorianan'izay a dia ao ilay fiainana maharitra, na ho fiadanana sy fahasambarana mandrakizay, na ho fijaliana sy fahoriana mandrakizay. Dia ny famofamonjena dia ianao mila miavana amin'ny Jesosy, ianao mila voavela heloka, ianao averika any, azonao antoka ve fa raha androany ny fotoana ialanao efa ambony tany ty, azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao. Maninona ny olona ny matahotra fahafatesana, maninona ny olona ny matahotra hoe amarary mafy dia maty, satria tsy manana fahazona antoka izy ny amin'ny fiainana mandrakizay. Anganongany ny hoeniny dia tantara ny hoeniny, fa tsy nampahafantarina azy fa Jesosy no anotokana manome fiainana mandrakizay. Dia mila miavana amin'ny Jesosy ianao. Averika any, aza mialokaloka ianao hoe za efa mivavaka rehefa lahady, na za mivavaka rehefa sabotsy, na za manao adidy, na aza mialokaloka ianao za efa sampana ady seroa. Averika any tsy mahavonjy ianao zany. Jesosy ny mamonjy, Jesosy mamonjy ianao. Na ao an-trano ianao ka ny fanenaka amin'ny Jesosy dia ao aminao ny famonjena. Dia tena manetry anay, aza vera andalo fotsiny izao teny izao, aza vera andalo fotsiny izao famanginy Jesosy ianao izao. Fa matoa ianao mandray an'izao teny izao mba tsy ho anenenanao indray androany hoe efa mandray ny famarinana ianao. Averina hoe tsy hitonanao izay tsy hanorina trano-piovana vaovao eto Manjakandriana izay tsy anatria izany. Mpianatra ny tadiavin'i Jesosy dia tsirairay avy mandeha amin'ny fatahorana, mandeha amin'ny fahamasinana ary fiainana andavanandro isan'andro. Tsy voatery alahady, tsy voatery asabotsy, fa isan'andro isan'andro ianao a misy fitiavana an'Andriamanitra ao anatinao, misy tahotra ny Jesosy ao anatinao. Dia tena miangavy ianao zahay. Ozy mbola zanten'Andriamanitra hoe mety teza ho vita fihavanana amin'ny Jesosy ianao, na ianao izay mandalo na ianao izay mpileketo aza atao mandalo fotsiny izao teny izao. Jesosy ny arian'ny manapaka. Tena be ny olona milaza fa efa nananana zany Jesosy zany fa tsy miova ny fiainana. Tsy Jesosy ny nanananao rehefa tsy miova ny fiainanao mazavatra. Fa raha tena manangana Jesosy ianao, manangana ny tenin'Andriamanitra ianao, hitanao zany fiovanao zany. Kriko amin'izao tontolo izao ianao, kriko amin'izao zavatra mandady izao ianao, fa manana fifaliana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka raha milaza anao rehefa eo Jesosy nefa tsy fiovana fiainanao, Verena aloha dia madigana. Verena aloha dia madigana fa Jesosy dia nanamanao zany. Fa zay rehetra rehefa nananana Jesosy, ary efa raisika eo. Tsy dia tiana ninninona, afa tsy famonjena. Eo amin'ny tena.
efahoavy Jesosy anisan'le hoafiakarany Jesosy ve ianao ento mamaly azy ianao ento mamaro hoe manana anjara am'zany fanjakan'andriamanitra zany ve ianao ao ka zava fa tsy anana anjara am'zany anao raha tsy fitafihavanana am' Jesosy fa famonjena dia efa vitan' Jesosy eo amin'ny azy fijaliana fa anjaranao no mandray ny famonjena famonjena tsy vidiana volo famonjena tsy hitakina ny fanananao ary famonjena tsy anao tsy voninahitra ao mitondranao am'zany famonjena zany na izy ianao na izy mahery zao teny zao mila miavana am' Jesosy ianao mila miavana am' Jesosy ianao isan'andro isan'andro zay koa tiana ambara aminao hoe efa fantatrao ve zany fiverenan'i Jesosy zany fa Jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra dia niteny izy hoe mbola hiverina ary Jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra dia hoy izy nianjely hoe tovariana fotsiny nareo mijerina lanitra fa iny Jesosy zay nakariny iny dia mbola hiverina indray tahaka nahitanareo azy niakatra toriana any fiangonanao ve zany hoe Jesosy hiverina zany toriana any fikambanana misy ianao ve zany hoe Jesosy hiverina zany fa na tianao na tsy tianao na ino ianao na tsy ino ianao marina foana ary voalazan'ny ten'Andriamanitra tsy maintsy hotatena ary zay mino no azo ny famotena fa zay tsy mino ozy izy ny osa ny tsy mino ny kanosa ny vetaveta ny mpandaka sy ty lainga dia any ivelany ho ny voasoratra fa ho any zay voadio ny rano zanak'ondry dia amo amin'ny fanjakana mandrakizay ao amin'le Jerosalema vaovao le lanitra vaovao sy tany vaovao tiana zariana aminao koa zany fa zany nibondrina zany tsara fa tsy fampanantenananao miliardaire eto tany akory na azo zavatsara rehetra eto tany fa ho ny voalaza hoe inona moa sy ho azony olona raha ho azo ny zao tontolo zao kanefa hoveriny ainy fa ny tena tiana ambara aminao dia ny famonjena ny fanahanao ny fanahanao raha tsy miavana amin'i Jesosy ianao tsy azo ny fiainana mandrakizay raha tsy miavana amin'i Jesosy ianao tsy azo ny fiainana mandrakizay satria Jesosy ihany no nandresany fahafatesana ary Jesosy dia nilaza hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana zay rehetra velona ka mino ahy dia na dia maty aza dia ho velona indray ary zay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay tiana lazaina aminao fa maty dadabe mbola any am-pasana izy hatramin'izao maty dadany dadabe mbola any am-pasana izy hatramin'izao maty Einstein mbola any am-pasana izy maty Charles de Gaulle mbola any am-pasana izy maty rehefa rehetrarehetra sy olona manan-tsaina sy manana fahalalana ireo fa any am-pasana izy satria mofo ihany ary ny maty sy mandreza rehetrarehetra eto tany fa Jesosy ihany no mpamonjy ary Jesosy ihany mami fiainana mandrakizay Jesosy ihany mitsangana velona mandrakizay mitsangana tamin'ny maty ary manana ny fiainana mandrakizay Jesosy ihany ny fahalalahidiny fahafatesana Jesosy ihany ny fahalalahidiny fahafatesana ary tia nazaraina aminao zay hoe raha mino an' Jesosy ianao dia fiainana mandrakizay no anao ary ny finoana dia iray finoana Jesosy fa tsy hoe finoana ny razana hoe finoana katolika na hoe finoana protestant na finoana evangelika na hoe finoana slava iray ny finoana dia ny finoana an' Jesosy zany ary rehefa tonga any an-danitra any dia zay mino an' Jesosy miditra any mino ve ianao mibebahana atonora an' Jesosy ny fiainanao atonora an' Jesosy ny fiainanao azonao famelan-kely ary azonao fiainana mandrakizay tena amin'izao vaninandro zao tena vaninandro tena sarotra ary tena vaninandro hitadavan'ny olona vahaolana ny amin'ny fiainana hitadavan'ny olona fitsaharana ary mahitsika fa na ny toedraran'ny firenentsika arany tsy milamina mihitsiny anefa ny voaozina zay matoky olona voaozina zay matoky amin'ny arenany sy amin'ny olona fa zay matoky an'i Jehova ihany zay no tahiny ary Jesosy io Andriamanitra io dia fitiavana fa io Andriamanitra io ihany koa dia afo mandeviny io ary ny fahotanany mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ary zay no antony nahatongavany tetỳ an-tany dia ny hamonjy sy hanafaka antsika amin'izany fahotana izany amin'ny fanadevozan'ny ota izany tsy tian'Andriamanitra hisoventsika na dia indray azy fa tiany ahazo ny famonjena fa ny sitrapon'i Jesosy aminao dia ny hanananao ilay fiainana mandrakizay hanananao ilay fitsaharana hanananao an'ilay
le tena fiainana sy fiadanana ao an' jesosy zany tsy hitanao amin'ny volo zany tsy hitanao amin'ny fombafomba mpivavahana zany tsy hitanao raha amin'ny zavatra eto an-tany zany tsy azonao zany fa amin'i jesosy rery ihany no ahitanao an'izany ny olombelona mamitaka ny olombelona fa jesosy ihany a jesosy le tena tokony hahafapo atsika ary jesosy le tena mila tokony ho fantatritsika fa raha tsy eo amin'i jesosy ianao a tsy ahita fitsaharana zany raha tsy eo amin'i jesosy ianao tsy ahita fiadanana zany raha tsy eo amin'i jesosy ianao izy ihany ary amin'ny alalany ihany nahazona famonjeny ny anaran'irery ihany no azahoanao famonjeny ankehitriny mandeha ny iarahantsika malala ny fijaliana iza no tsy mikaikaiky fa miaratsy zao fiainana zao ary mijalitsika malagasy zany efa tenteny aminao mbola fijaliana tsotra zao ianantsika zao fa raha sanatria ianao tsy malaika ny jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao ka ho faty zava-doza ane zany ero zany raha mbola vao zao fijaliana zao fotsiny no mampikaikaiky atsika dia saintsainy fa mbola tsy azo le fesina akory amin'ny mahazo an'izay tsy manaika ny jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ny fijaliana ho avy rehefa avy eo sanatria tsy mampatahotra fa kosa mampitandrina manana fotoana ianao androany ahafahanao manaiky fa ny vahaolana dia ianao ho tonga zanak'andriamanitra ary ny mahatonga anao zanak'andriamanitra dia tsy ina fa voalaza teo ihany dia ny fandraitsanao azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany satria ho voalaza hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra tsy ny fandehanantsika ana-piangonana be da be ny makana-piangonana tsy ny fandoavantsika rakitra be da be ny mpandorakitra fa kosa ny fanolorantsika tena ho an'i jesosy ny fanekentsika azy anjaka ho ampontsika ary ny sitapony no ho tanterantsika be da be ny tianofontsika ty atao fa rehefa mandray an'i jesosy ianao dia izy misy ny tena tia mitondra ny fiainanao ialao ny ratsy fanao rehetrarehetra mipebao ny ratsy fanao rehetrarehetra tsy hitonona eto fa ianao mahafantana any amponao any ianao mahalala ny any anatinao any zay rehetra tsy akasitrano jesosy ialao zany ary amin'ny tena ianao tsy vita ary tena tsy vitanao mihitsy miala azy fa izay no natongava teo ambony azy fijaliana nisy olo vonanao izay no natongava teo ambony azy fijaliana maty mitondra zay zavatra tsy vitanao zay tsy mahay ny nofo manohatra amin'ny fanahy zany zavatra resana izany dia fanahy ary nofonao io tsy mahavita zany fa mila ianao an'i jesosy ilay mpamonjy za te hiteny aminao fa tsy misy vahaolana afa-tsy jesosy rery ihany mandeha zao ny propagande manaroatra ny fahoritsika fa za te hiteny aminao ny olona miovaova sady mandaingy ary mamitaka fa jesosy ty tompo no tsy miova maritsy an'io ary mandrakizay voalaza ato ny tetikasa momba amin'ny fiainanao raha tonga zanany ianao androany midiranao ho zanany atolorany jesosy ny fiainanao omeo an jesosy ny fiainanao ialao ny ratsy fanao rehetrarehetra atolory azy zay ratsy fanaonao rehetrarehetra fa izy ny anomenao hery ahafanao miala ny zaly tsy misy azonao atao akoatra ny fanoloranao tena na ho any am-piangonana isanandro ary ianao kanefa tsy manolo tena tsy miala amin'ny ratsy fanaonao tsy mibebaka na omenao am-paster azy amin'ny volanao rehetrarehetra na notranonao za miteny aminao fa maty atoko ianao aleo ary tonga dia anaovana zavatra hafa fa ny ataonao androany atoloran'i jesosy ny fiainanao raiso izy ho tompo tsy mpamonjy ny fiainanao a dia hibebao ny lasanao rehetrarehetra fa anio raha manaiky ianao raha isafidy ianao an'olo tena ho azy dia izy efa ela no niandry ianao izy rehefa ela araka mivoalazana efa ela izy nandondona ao am-ponao ary zany fahatongavana eto dia anisany mbola fandondomana indray ka za manamafy ny fonao ianao androany fa mpandrosoa izy fa hitanao fa mpanjaka tokoa izy fa hitanao fa mpamonjy tokoa izy ho tsapanao fa manana lalana iverana ho anao tokoa izy zay mitondra fiadanana ary mitondra fiainana mandrakizay ho anao